Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revaka malala ity talata fa 20 ny volana jolay ity. Ny voalahatra ho mofonaina antsika io dia ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko faharoa andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo. Jakoba toko faharoa andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nohamarinina tamin'ny asa fa Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Saka zanany teo ambonin'ny altara. Hitanao fa niara niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa amarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa Rahabajanga tsy no amarinina tamin'ny asa fa izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ray masino manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jakoba rahalahy ny Jesosy no nanoratra ity epistily ity. Piraitam-po zany Jakoba sy Jesosy. Amin'ny soratra masin'ny protestanta, na ny marimarina koa amin'ny heviteny protestanta, dia tena piraitam-po mihitsy Jesosy sy Jakoba. Fa amin'ny heviteny katolika no manao hoe cousin izany hoe tsy raitam-po akory izy, satria amin'ny heviteny katolika dia Virjiny mandrakizay Maria. Tsy niteraka tsy nanana raitam-po mivantana intsony i Jesosy. Fa raha amin'ny heviteny mahazarantsika dia fomba famakitsika amin'ny Baiboly zany miteny hoe rahalahy dia mazava fa tsy cousin akory fa raitam-po. Dia eo zany Jakoba rahalahy amin'ny tompo no resahiny eto na rahalahy mivantana moa io na cousin-ny de mazava ny milanja ny epistily nosoratan'i Jakoba dia epistily zay manome toerana mihitsy ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-panampiny. Dia i Jakoba ary zay volantsika teo fa rahalahy ny tompo no ray aman-dreny be na karazan-drazana ataontsika hoe efeka tao Jerosalema. Tsy Petera akory no tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fiangonana tao Jerosalema fa Jakoba. Tsy Petera akory no na i Jauna fa i Jakoba. Samy mivavaka tao daholo ireo apôstôly ireo, na i Petera io, na i Jakoba io, na i Jauna io, samy tao Jerosalema avokoa ny andohan'izy ireo. Fa niparitaka no ny asa izay nasain'ny tompony tanterahina, dia niparika tany amin'ny toerana maro samihafa, ary dia i Jakoba no niahy ny tao Jerosalema. Dia ity epistily to ampilatanantsika ity ara isan'izay epistily nokian'ny Lutera mifatratra. Nanymarimarina kokoa io Martin Lutera hoe epitre de paix, zany hoe lay epistily mololo. Midikany hoe epistily mololo dia lay epistily maivandanja, lay epistily tsy de manahoana loatra. Tsy hoe tsy no ianton'lay mpanoratra loatra hoe tsy apôstôly mpanoratra fa rahalahin' Jesosy, fa lay votoatiny mihitsy hoy Martin Lutera dia atao maivamaivana tsy tahaka ny soratro Paoly na ny filazantsara, na tahaka ny soratra epistily any Hebreo, na tahaka izany izay mavesa-danja dia mavesa-danja amin'ny fotom-pinoana. Dia izy manao hoe maivamaivana, epistily maivandanja, epistily mololo toy ny bozaka arak'izany. Fa mety ho diso fijery ihany Lutera raha tena jerena revako malala amin'izao andro ianantsika izao. Tamin'ny andro Lutera mantsy dia fantatsika ny olona amin'ny fiangonana. Fa tamin'ny andro Lutera dia nahaterahany ataontsika hoe fanitsibivavahana. Dia tamin'ny andro Lutera dia nataon'ny olona ho zava-dehibe ny asa. Ny asa zany tena zava-dehibe mihitsy ny fanatanterahana-javatra ho an'Andriamanitra. Satria zay moa natokana antsoina hoe indulgence.
ny indulgence raha moa dia lay fiezahan'ny olona lay vola tolotro ny olona mihitsy aza tahaka ny hoe ny fidianana lay famonjena ary dia izay vanim-potoana ny Lutera zay manome toerana be mihitsy ny asa hoe arakaraky ny asa taonao no amonjenanao, arakaraky ny fikelezana inanao no amonjenanao ary tsy mahagaga araka zany raha toa ka nahavita zavatra be de be mihitsy ny fiangonana tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge. Raha efa sanatsaina hoe reny katedraly isan-karazany reny tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge na ny didy taloha kelindry Lutera na ny didina vanim-potoanandry Lutera, ny katedraly goavana be isan-karazany ny aty Paris moa vahin'ny olona mandavanandro hita fa amin'ny faritra maro any Frantsa de ahitantsika an'izany isan-karazany amin'iny faritra Bretagne iny be katedrale tsara tarehy tsara endrika maika moa fa aty amin'ny faritra ataontsika hoe aty Renania aty amin'ny faritra ataontsika hoe ohatra aty Cologne any Allemagne io zany na eny aty Baviera aty amin'ny faritra Allemagne atsimo iny zany dia be de be ny katedraly eny na de ny any faritra Suisse koa aza tamin'ny fotoanandro satria moa tany mbola katolika daholo tsika menakavy tamin'ny fotoanandro zay nahafahana velatra be taty aorina dia ireny rehetra dia nahatsapana ny finiavan'ny olona nanangan-javatra ampolo taona ny anjato taona ary de nytoy foana ny fanamboarana reny katedraly reny ary azo lazaina hoe ny katedraly ny fiangonana no nanatrano tsara indrindra Andriamanitra nanatrano tsara indrindra zany bazilikan'ny Saint-Pierre any Rome naoron'ny olombelona naoron'ny mpino naoron'ny kristianina tamin'ny fitiavana tamin'ny fanolora-tena na asa-tsandro na voly io na fitaovana io de nataon'ny mpino ary dia mandrakarivo hoe tsika to de saika tsy vitany hoe ny tsara indrindra tamin'ny fotoanandro de saika ny fiangonana akoatrany hoe lapa-panjakana na lapan'ny mpanjaka dia arak'izany de nahatonga zany toetsainy zany de le fitezam-panahy ny fiangonana mihitsy manao hoe zava-dehibe ny manao zavatra ho an'Andriamanitra zava-dehibe ny manao zavatra ho an'Andriamanitra zava-dehibe ny miasa ho an'ny tompo fa rehefa tateo inona de nisy fivelen-dalana le izy lasa adin'ny olona le finoana fa le asa no lasa mena toerana be mihitsy lay asa de zay natonga Martin Luther ny temany hoe tsy le asa nge ny amonjena fa ny finoana tsy lay asa ny amonjena fa ny finoana sola scriptura hoe ny asa de vokatry ny fahasoavana fa ny amonjenanao dia ny finoana tsy arakaraky ny fiezahanao akory no amonjenanao fa arakaraky ny finoanao satria ny epistily nosoratan'i Jakoba manome toerana ny finoana manome toerana ny asa azafady izy manao hoe miteny izy manao hoe koa de hitanareo fa hamarinina ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany dia manome toerana be ny asa zany epistily nosoratan'i Jakoba de hoe Martin Luther hoe ohatrany maivandanja reo satria mitona ny olona indray hanao zava-dehibe ny asa fa tsy ny finoana fa raha am'izao toetrandro iainantsika zao rehefa ko malala de tsara ny verenana mamaky itony epistily nosoratan'i Jakoba itony ary raha i Lutera ny velona am'izao andro antsika izao de tsy hiteny tsony izy manao hoe epitre de Paille na epistily milolo ny epistily Jakoba fa hiteny ndray izy manao hoe epistily mavesa-danja ny epistily Jakoba ny antony de zao nandritra ny 500 taona 900 taona zay ny voizany indrindra ny protestanta ny voizany protestanta ny finoana ny voy mafy ny finoana ny protestanta dia indraindray lasa tao maivandanja indray ny asa indraindray betsaka indray no ametraka ny tena no mino fa tsy tena mavesa-danja ntsony ny asa hany ka dia mifanohitra am'izay nitranga tany aloha ndraindray tsy vita tsara ny asan'Andriamanitra ndraindray tsy vita ny adidy ndraindray dia ny tranon'Andriamanitra indray ny ratsy lavitra noho ny tranonenan'ny olona sy ny sisa rehetra tsy maninona akory zany tsika tsy manohitra ny fanitsipivavahana mazava ho azy fa tia peritreritra manao hoe sao de lasa finoana tsy arahana asa tokoa re ity fivavahana kristianina ity raha ny tenitsika manao hoe finoana ny zava-dehibe
de miteny ny olona hoe mino manonona fanekempony isana lahady fa izao move arahanasa lay izy move arahanasa lay izy matoa ny fiangonana nandritra ny taona maro nanao ny raharahany fiangonana ao arina ny fanekemponona de satria ho fampiarana itony epistily ny soratany Jakoby tony hoe rehefa avy manambara ny fanekenao finoana ianao hoe za mino de avy hatrany dia vakina ny raharahany fiangonana zay nandritra ny taona maro vao aty aorintsika vao manao andriny hoe ny asa de aorina ny toriteny hoe ny toriteny no maniraka atsika hiasa ny tenin'Andriamanitra no maniraka atsika hiasa ny teolojia tany aloha de tsy zay loatra tsy hoe noho ny tenin'Andriamanitra torina no maniraka atsika hiasa tsy zay loatra fa noho ny teninao nino no ianao manao hoe za mino ny toriteny mantsy sakafom-panao anao fa tsy voatery ianao hoe nandray na tsy nandray ny toriteny tsy voatery hoe mino aorina ny toriteny fa raha vantany vao vita mihitsy ny fanekemponona teo aloha tam'izah moa mbola litorjia mbola ny litorjia tokaniny dia raha vantany vao vita ny fanekemponona hoe mino a de manao hoe ity ary ny asa zay natonga ny raharahany fiangonana io nandritra ny taona maro avy hatrany dia mitoy eo arina ny raharahany fiangonana meloha ny toriteny ary tam'izany fotoana zany de zao ny toe-tsain'ny fiangonana ny toriteny no toy ny solika hoentinao manatanteraka lay asa mino ianao ity ny asa ity arany vatso entinao miasa ity arany sakafo entinao miasa de ny toriteny ity ny fitaovana hoentinao miasa satria ianao mino de irahina miasa ianao de zao ara ity ny fitaovana hoentinao miasa ity ny toe-tsaina entinao miasa izay teolojia zay no ny eny fiangonana tany aloha efa niova motsika teo riny de eto revako malala Jakoba de manasikasina fa ny finoana de tsy maintsy arahanasa ary ny finoana tsy arahanasa de maty ozy amdiny faina amby-roapolo maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany ko ny finoana raha tsy misy asa de betsaka zany reavako malala mipino mety manonona ny tena no pino izy fa tsy miasa dia am'izay fotoan'izay maty ny finoany maty ny finoany ny finoana zany dia tsy ino akory fa fanahy ny asa de fanahy ilay finoana amin'ny alalan'ny asa no anehoan'ny olona fa mino izy hotsika manao hoe betsaka ankehitriny any mifanohitra am'izay ny ainandry Martin Luther tany aloha betsaka ny kristianina maneho finoana saingy zao tsy arahana asa tsy lay asa hita maso ihany mazava ho azy raha miteny hoe asa eto de zao tsy le asa hita maso hoe fotodrafitrasana manao rakitra be deabe na manona rabola tsy zay ihany fa le asa resahana eto de zao lay fanolora-tena ilay fahafoizana ilay fahasahina iaina izay inona ary eto de Abrahama no nraisin'ny Jakoba ohatra alaiso saratsaina ny fon'ny Abrahama am Genesis 2:20 hoe Andriamanitra nanao hoe atolory ihany zanakao atao sorona de nanaiky Abrahama i Abrahama zany nino fa atramin'ny farany fa fantatr'Andriamanitra ny ataony fantatr'Andriamanitra ny nataony fantatr'Andriamanitra ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra Andriamanitra tsy mananao foana fa rehefa sitrapon'Andriamanitra de zao avy Andriamanitra nanomeny io zazy izy de zao rehefa alain'Andriamanitra izy de alain'Andriamanitra zany izay le finoana tiany Jakoba hananatsika hoe finoana rehefa misy zavatra asain'Andriamanitra atao de atao lay Andriamanitra tsy hoe inona le hoe mino zany tsy hoe mino hoe misy Andriamanitra mino fa hoe mamela heloka Andriamanitra zay zava-dehibe mino fa hoe tiatsika Andriamanitra fa izao raha mitaky zavatra amitsika Andriamanitra raha mitaky ataotsika hoe risika mihitsy aza ndraindray amitsika Andriamanitra hatraizany fahasahitsika hatraizany fetrany finoatsika Rahaba no ohatra faharoa raisiny eo Rahaba hitatsika eo am-bokin'ny Josoa ny tantaran-Rahaba Rahaba zay Josoa toko faharoa manomboka andininy voalohany Rahaba zay nino fa ny zanak'Israely no andresy na andrava ny mandan'ny Jeriko Rahaba de nino fa ny Andriamanitra ny zanak'Israely no Andriamanitra tokana Josoa toko faharoa fa izao izy nampiatrano ireo mpisafitany roa lahy
izy nampiatrano ireo mpisafitanyndreo lazy dia risika ho azy satria ny ainy no manefa raha tratra izy, ny ainina nefa raha tratra izy satria nanafina fahavalo hidra tao an-tanàna fa ny fahasahiny nanafina ireo de zao ny finoany fa lay Andriamanitra ny tena izy ka tsy mampaninina azy ny nanafina azy reo lahy tao tokantrano jakoba Jesosy toko faharoatsika teo dia zany de zao lay finoana de tena tokony ho arahana asa ravako malala hotsika amin'ity herinandro vao manomboka ity hoe aiza ho aiza ny fifandraisan'ny finoan'ny olona amin'ny asany betsaka tamin'ny andro taloha na tonga le fomba fitenena na hoe betsaka ny kristianina alahady fa rehefa tonga ny alatsinainy de tsy kristianina tsy miseho tsony ny maha kristianina azy zay le hoe finoana tsy arahana asa ny avako malala eto zany de zavatra roa ny tiany Jakoba ho ao an-tsaitsika ny voalohany de zao manana finoana zava-dehibe ny finoana ao an'Andriamanitra fa ny faharoa de zao asehoy amin'ny asa fampino ianao amarino amin'ny asa fampino ianao mino an'Andriamanitra ianao raha miteny mino ianao fa Andriamanitra mpamela heloka de mino fa mamela heloka izy de arao asa zay maiza koa mamela heloka raha mino ianao fa ny Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy dia Andriamanitra mino ianao fa Andriamanitra ny nanome anao de mba mandehana koa manome raha mino ianao fa Andriamanitra dia mandresy ny aretina isan-karazany de mino fa Andriamanitra de afaka miaro anao amin'ny farana aretina de mandehana miasa ampinoana miasa ampitiavana afaka malala am'izao andronatsika zao ndray lasa mifampitsara ny olona mifampitsara amin'ny lafiny hoe ny mpino ndraindray mitsara mahatonga ny hoe angreny inge ao am-piangonana to lasa ndraindray zay manao be ao anatin'ny fiangonana aza ndraindray somary ohatran'ny tsy voatery ho raisy ny fiangonana ho fijery tsara aza ndraindray zay olona mafanafo ndraindray de voatery miafinafina mihitsy ara ndraindray manome ny fiangonana aza tenenina fa zao aza resana fa zao aza lazaina fa izao ndraindray lasa izay tsika marina loatra ny zavatra ataon'Andriamanitra de tokony atao amin'ny fanetretena iny tsy editsika hevitra tokony ho anatin'ny fanetretena ny fiangonana manao zavatra tokony anatin'ny fanetretentsika manao zavatra ao an'Andriamanitra mba tsy tsika no hita fa Andriamanitra fa na izany aza de ndraindray koa hita ny mifanohitra am'izay ndraindraindray izay manome izay manao de ndraindray tsy tsara fakasitrahana eo anivon'ny fiangonana ndraindray tsy voatery ho mandray zany amin'ny lafiny tsara ny fiangonana ndraindray ary reny de avako malala de manjary mampiena ny risim-pon'ny mpino anao zavatra ao an'Andriamanitra mampiena ny risim-po satria tsy de tena mahay makasitraka loatra ndraindray ty fiangonana ao moa zany nday iny tsy editsika hevitra raha mety hoe mifreariana ataona maha olombelona mpanota iny tsy mety eo anatren'Andriamanitra fa ndraindray koa nefa misy olona tena manao zavatra ampitiavana manao zavatra mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra mahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra de indraindray nolay olona fa tsy no Andriamanitra de manjary lasa voatery atao hoe voatery mihitsy satria tsy de tena raha tena madio nge ny fonony fiangonany raha tena madio am-posy tena mahatsiaro ray tampo ange ny fiangonana tokony tsy hipetraka mihitsy ny hoe ianina afina fenina ny zavatra ataondrahanina na tahaka zany fa satria tsy ntsika mpino tsy madio fo satria tsika tsy tena mahatsiaro hoe ray tampo mbola hita ao anatin'ny fiangonana ndray le maha olombelona mpanota misy fialonalona kely madinidinika misy fampiankina kely madinidinika de mba hitandronana zany dia manjary voatery ny mpino manao hoe aleo tsy tenenina hoe zay nanolotra nitsy aleo tsy lazaina hoe zay nanao andry aleo tsy lazaina hoe zao fa manjary jeren'ny fiangonana ndraindray amin'ny lafiny zavatra oatra zany jeren'ny olona amin'ny lafiny zavatra oatra zany ndraindray mpino hoe eny atao ohatrany reny moa zany mahavita beko na de amin'ny lafiny zavatra zay tsisy hidirany ary de tafiditra am'zany fotsiny fiangonana eny fiangonana moa zany tamitra anina de reny de anina fa reny moa zany nahavita be zay madinika de tsy jerena ndraindraindray mifanohatra am'izay ka de zay moa zany ohatra zao de tsy jeren'ny fiangonana fa madinika ihany ny jeren'ny fiangonana ndraindray misy zara tahaka zany satria tsy tena voataiza itsika atsiaro fa ray tampo ange ny kristianina
mipino rehefa ray fiangonana de tokony atsiaro hoe fianakaviana iray izy raitapo izy ka tokony tsy mipetraka ny elanelam-pahantrana sy ny elanelan'ny arena ny elanelan'ny fahalalana anatin'ny fiangonana raha tena voataiza marina za moa lalana itezana miandarana ny mpino motsika manao hoe indraindray izay toetra hita izay toe-javatra zay hita ao anatin'ny fiangonana de mahatonga ny olona mahatonga indray ny olona milaza ny tena maneho ny tena no mpino fa tsy mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra. Ity volana ity de ny foto-kevitra ny hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona raha tsorina iorenana amin'ny finoana ny asa azo atika zany hoe lay ny asa zay ataonao de mampiorina anao amin'ny finoana amin'ny alalan'ny asa no hitarafana ny finoana. Raha ohatra zany ka mijery olona anankiray ianao ka te hamantatra ny finoana raha tarafina ny epistilo any Jakoba de ny asany no maridrefy ahafantarana ilay finoana. Raha olona miteny hoe manam-pinoana izy de tokony ho fantatra amin'ny asany zany. Manahoana ny asany amin'ny lafiny hoe mandeha amin'ny fahamarinana ve izy, manahoana ny asany mitandrina ny fiainam-panahiny ve izy, manahoana ny asany ara-panahy mba mazoto miankina ve izy, manahoana ny asany mba tia ny asan'Andriamanitra manona ny asan'Andriamanitra ve izy, ary manahoana ny asany amin'ny fiainana andavanandro miaina amin'ny fitiavana ve izy, manahoana ny asany anivon'ny tokantrano. Zany rehetra any dia ny asany maridrefy ahafantarana hoe velona ny finoana lay mpino. Fa ny farany zay io tsy tokony adoloantsika rehefa ko malala dia ny ohatra momban-drahaba teto tsy Rahaba ihany fa azotsika raisy ny Kirosy tena marinina amin'ny asan'ny olona ho Jakoba eto. Zany hoe tena misy fotoana akasitrahan'Andriamanitra ilay olona noho ny asany indrindra amin'ny asan'Andriamanitra ry havako toy izao. Tsy de tokony hitsara isika indraindray hoe ahoana moa zany no andraisana ohatra hoe misy ohatra hoe tsy mpino tsy fantatra mety misy zany tsy mpino fa manao ny asan'Andriamanitra irain'Andriamanitra miasa. De raha tsika manao hoe ahoana moa zany inona no andraisana vola avy am'reny ara tsy mpino reny ara tsy mpivavaka reny ara zao fa eto de raisin'ny Jakoba ohatra tsara mihitsy hoe Rahaba janga aza de nanao ny asan'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina io na Rahaba janga io na Abrahama be finoana io rehefa tian'Andriamanitra ho ampiasaina de azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa anao ny asany. Tsy hoe Andriamanitra zany tsy hoe voafetra ny heriny ka dia tsy maintsy ny olona mpino tahaka ny Abrahama ihany no ampiasaina na olo-marina tahaka ny Abrahama ihany fa izao rehefa misy planin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ampiasaina de ampiasainy na iza na iza. De zany toe-tsaina zany ny tokony ho atsain'ny fiangonana rehefa malala ny tokony ho atsain'ny fiangonana. Tsaroko ndray maka tao anatin'ny sehatry ny fiangonana adevitra be mihitsy ny hoe rehefa tonga ny fotoana sponsorine re misy lay ohatra hoe fihetsiketsehana ataon'ny fiangonana na ny tanora io manao fanatanjahantena na manao fankalazana de mifantana be mihitsy ny fiangonana manao hoe ahoana moa zany orinasa ohatrany ahoana no mba iarahantsika miasa de reny ve de tokony ho sponsor ny fiangonana de reny ve zany de orinasa ohatr'izao de aoka orinasa ohatr'izao ihany no atao ho sponsor ny fiangonana sy ny tahaka izany. Eny tokoa marina fa manana ny etikany ny fiangonana, marina fa maha institution azy maha fiangonana azy de manana etika izy hoe orinasa tahaka izao ihany no miara-miasa aminay tsy maninona zay tsika fa izay entina mampieritreritra anao de tsy zany ingeny ny tena marina inge tsy voatery zany. Inona to hoe tena marina? Raha ohatra zao tsika atao hoe tsika FJKM de miara-miasa amina vondrom-piangonana maro maneran-tany tsika de miara-miasa amina vondrom-piangonana na fikambanana maro. Ohatra hoe ny CWM, CWM zay LMS teo aloha izy any dia fikambanana lehibe izay mivondrona ny fiangonana maro. Fa ny vola miditra amin'ny fikambanana io de be dia be. Misy omeny malala-tanana, misy omeny vokatry ny hofatrany, vokatry ny placement ataony atsero. Fa anankiray amin'ireny de izao. Rehefa ohatra ka atao fotoana vitsivitsy zay ohatra hoe manao baolina ny Manchester ohatra. Manao baolina izy
satria zay mamboly izy de rehefa tonga ny farany taona de manana amboboly izy ohatra Manchester Club na Liverpool na tahak'izany ireny fikambanany reny na fikambanana afa-tsotra fotsiny zao de zao manana amboboly izy de rehefa manana amboboly izy dia misy lisitra ao anatiny ao hoe iza ny fikambanana mpanao asa soa eto Londres na iza ny fikambanana mpanao asa soa eto Manchester dia misy reto avy alaina any amin'ny commune de reto avy misy 700 izy reo de mizana hoe manana amboboly zay ohatra hoe asa ataovy hoe 100,000 livres de re tompoko bazarao am'ireo fikambanana reo de mazava ho azy ao anatiny le fikambanana ny CWM na tahak'izany ohatra de mandray ny CWM satria fanomezany omen'ny commune hoe ity tompoko misy vola avy amin'ny Manchester Club iny vola iny anefany dia ampiasain'ny CWM io zarahiny aty amin'ny FCK mandoavana tsy asa tsy fantatra hoe kolazy bourse mpianatra sany de fa entina manampy antsika zany hoe misy fotoana zany io fanampiana tonga aty amintsika io de zao vidim-pidirana avy amina baolina kitra vidim-pidirana avy amin'ny baolina kitra misy fotoana ohatra any Suisse ohatra hoe ny loterie ohatra de mety mahazo tombo le société mpanao loterie de zao zaraina ny fikambanana mpanao asa soa de reny fikambanana mpanao asa soa reny mandray de entina aty amintsika aty entina anaovana sekoly entina anaovana sy ny sisa rehetra zany hoe rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra de ampiasaina tsika tsy milaza masanatriny vava hoe ndeha hiara-iasa amina hiala amin'ny etika izay nitezanantsika fa izao tiany tompo takatritsika fa Andriamanitra mahana fahefana amin'ny zavatra rehetra ary rehefa tian'Andriamanitra ho ampiasaina io na iza naraka ny sitrapony de vitan'izany an'Andriamanitra ny tanjy zay rehetra eo aminy fahefan'Andriamanitra ny mampiasa ny rehetra rehefa tianao ampiasaina io dia izay finoana zay tokony ao atsaitsika nandray tsika mety misy olona mandoba rahavarana amintsika ohatra manao hoe asa mety fikambanana tsotra ve izy tsy fantatro eo an-tanànao mety ohatra hoe misy orinasa tsy fantatro mety misy orinasa tsy mpivavaka le tompony fa mety ohatra hoe asa sanatriny zany asa mety hoe silamy ve mety mandomba rahavagana manao hoe zay tompoko mba hiara-iasa aminareo hanampy anareo amin'ny W-ny sekoly ato aminareo de andavy etsika zay tsy manaiky ny W atolotrareo fa nareo raha tsy kristianina ka rehefa tsy manao ny kristianina rehefa tsy hafoy ny kristianina de zao ny hafa no ampiasain'Andriamanitra mazava ho azy rehefa tsy mafoy isika pino tokony heritreritra ary sika pino zany tokony andanjalanja ny tenantsika sika hoe matory n'olona reny mandoba rahavarana any amintsika de zao tokony heritreritritsika zany fa irahin'Andriamanitra any amintsika izy itsika zany no tokony hamantana ny tenantsika manao hoe sao de mba tsy rahanasa raha le finoanay tsy ny olona tonga mandoba rahavarana amintsika no mentsika tsiny fa izy amilaza fa tsy ny rahan'Andriamanitra izy Andriamanitra manana ny fahefana rehetra io ny tompony teny maka manao hoe rehefa manginy reo de ny vato miantsoantso zany hoe rehefa tsy manao tsy mahafoy ny pino tsy manaiko ampiasain'ny finoany ny pino ny planin'Andriamanitra tiany ho tanterahina ihany de ny hafa nampiasain'Andriamanitra zany afaka malala manoloana ny fiainana isan'andro raha enantsika tsika manao hoe amin'ny fiainana andavanandro ny pino de zao tokony ho arahana asany finoany rehefa tsy arahin'ny pino asany finoany kanefa misy planin'Andriamanitra de zao ain'Andriamanitra mampitenina de any ampondra aza ain'Andriamanitra mampiantsoantso ny vato ary impiry moa ny vato tsy efa niantsoantso zany impiry ny olona izay tsy pino ny efa nampiasain'Andriamanitra teo amin'ny tantara ary rehefa aveo izy de tonga pino kirosy ohatra kirosy ange tsy mpivavaka tamin'Andriamanitra fa nampiasain'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely izay saina misokatra izay de tian'ny tompo ho atsaitsika de afaka malala saina misokatra fa Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra tsy voafetra io Andriamanitra io fa na iza rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina de zao azony ampiasaina manana ny etika tsika voalaza teo manana moral amitsika isika tsy itsika ny andeha andomba rahavarana tsiaroa amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny etika tsika saingy tokony heritreritra kosa isika hoe tompo zay mino fa ianao mahay zavatra rehetra mino fa mpamonjy ianao mino fa fitiavana ianao fa move isika de afaka malala mampiaraka ny asatsika amin'ny finoana move tsika ampiasai ny finoana nefa sika pino ivavaka sika lopo am'sotranao zay ny amin'ny famperitrretana izay nomenao anay tamin'ny alalan'ity mofonaina ity manafatra anay ianao fa ny finoana sy ny asa
dia iray tarika ihany. Tsy mifanohitra ny finoana sy ny asa. Ny finoana de miteraka asa, ny asa de porofo ny finoana. Akasitrahanao ny finoana ary akasitrahanao ny asa. Tompo de mampahirizanay mba tsy ampisaraka izany na ampifanohitra izany. Efa azavan-tsainy zay tsy ifampitsara ka hevitra ny teny anay ho mahavita samyrery ny asa fa tao am'izahay ampiasa ny finoanay amin'ny fanantenana sy ny fifaliana ao aminao Andriamanitra. De mampahiriza tompo ny fiangonanao, jereo ny mpino rehetra tareo lalana fanafo amin'ny asa zay ampanaovinao azy. Jereo ny fiangonana tsirairay meherim-panahy am'izao tapany faharoa sahady amin'ny taona izao, ao anatin'izao fotoana amara-piranana sahady ny adidy etseroa de meherim-panahy ny kristianina tsirairay. Jereo koa tompo ny kristianina any amin'ny toerana misy azy avy, amin'ny tokantrano tsirairay avy. Aoka ny finoany ho hita miariara eo amin'ny asany. Aoka ny finoan'ny kristianina tsirairay ho hita miaroaro, miariary eo amin'ny fifandraisany amin'ny namany, eo amin'ny fifandraisany amin'ny mpampiasa azy. De mivavaka izay tompo. Ampitoery mandrakariva aminay ny fahasoavanao Jesosy. Atehirizo ny finoanay ho finoana velona aran'asa. Anaranao Jesosy. Amen.